Miaraba dia tonga sondray toy ny fandaharana zay noresantsika tamin'ny farany dia mikasika ny firenena Foko-Bantou ihany ary ny Egyptiana satria ny tena taminy hoe hotohizantsika ary idirantsika lalindalina kokoa satria izao rehetrarehetra harena na ny kulturana izao rehetrarehetra iainany sy mahalehibe sy mampatanjaka ny européenne izao dia mila fantarina fa nipoitra avy ao Egypte sy Inde ary ireo zavatra ireo dia nipoitra avy any Afrika daholo ary zavatra culture na arena ny ala avy any Afrika daholo ary no foronina tao Egypte avy eo zay vao nalainy reto européenne reto ka io lasa nampivoatra izy mianakavy ireo dia zay ihany no tohizantsika androany resaka famorana zany hoe ny didipoitra ny famorana dia efa nanao ny Egyptiana dia nanaraka azy ny Grika dia izay vao nataony reto jios reto resaka jios reto dia mbola ora ataoko vidéo manaraka satria izy tony dia olona zany hoe état firenena no foronina izay nivoaka no foronina nalainy reto amerikana reto européenne reto avy any Kazakhstan ka napetraka ao Israel satria tamin'ny resaka vaovao nataontsika fara moa efa fantatsika tsara hoe ireo vazimba ireo no tao Israel taloha ataontsika vaovao manokana izay manaraka fandroany aloha dia mikasikasika reto culture sy resaka sakafo reto no resaitsika androany zany hoe nanomboka taloha zany dia efa nanao didipoitra ary resaka fahasalamana no nanaovana zany didipoitra izany avy eo nanaraka ny Grika dia taty aoriana zay vao nanaraka ny jios ary nanaraka ihany koa ny kristiana ary resaka fivavahana religion no nanaovany jios sy ny kristiana izany toy ny didipoitra nataony Jesosy Kristy dia zany hoe fanaovan'izy reto aloha tany amin'ny Egyptiana efa manomboka 7 taona ka hatramin'ny 10 taona nenizy ireo no atao didipoitra raha taty aoriana indray izy ny resaka musulman sy ny européenne ny grika sy ny jios dia mitovitovy amin'izay taona zay ihany fa saingy rehefa manomboka amin'ny fialantsakana kosa indray izy ireo na ny musulman dia rehefa anakaikaiky ny fialantsakana sy rehefa anambady izay vao azo atao didipoitra ny zazalahy dia raha neny resaka katolika fotsiny no dia nanovana didipoitra ny Jesosy ary izany daty zany dia tamin'ny volana janoary no nanaovana izany ary notazomin'izy ireo hatramin'izao izany fety zany lasa fety katolika ilay voalohana janoary ary mifanandrifindrify amin'ny fety izay ataontsika izay fetentsika ilay taom-baovao dia ny zavatra iray ihany koa ny itovizany malagasy amin'ny reto Egyptiana ireto dia ny antony namoronana izany anarana hoe pharaon izany pharaon izy ny européenne namorona n'ilay pharaon fa ny nahitany izany anarana izany voalohany dia ny grika zany hoe nanaovana izany anarana zany dia père A izy raha ohatra ka ireo grika ireo nanao azy ary dikany père A zany dia trano be père trano dia ny A dia B dikany zany dia trano be fiatsonan'le hoe ataontsika hoe pharaon ny amin'ny jios indray izy namorona n'le anarana hoe farao zany hoe farao tena FARAO ny fanoratana azy dia mitovy amin'le fomba fanoratantsika gasy ny atao hoe farao dia mbola mitombina ihany koa ilay resaka hoe ny tena jios dia ireo foko miteny bantou satria na le anarana le fomba fiteny dia itovizan'izy ireo ny fomba fanoratana zany jios zany antika dia farao ny fomba fanoratantsika zany ihany koa dia farao ny any reto Egypte antika reto sy ny afrikana sy ny gasy ny atao hoe Andriamanitra mantsy dia mila fantarina fa fanay satria zany Andriamanitra zany tsy azo kasi tanana tsy azo tsapai tanana rehefa mangataka sika dia miandry an'izany mangataka fanay masina na mitentsika hoe sao dia tratra fanay ratsy na
fanay masina raha ohatra zao misy andro mpivavaka ametra tanana na anala devoly dia miantso izy ireo alohany anaovana an'izany hoe midina jiry fanay masinao na ohatrany hoe le hira ray ry fanay mpanazava miandrandrana zay zao de fanay ihany koa ny tenenina amin'izay fanay zany esprit azo atao ihany koa énergie zavatra tsy azo tsapahitana fa zavatra misy lanjany inona moa ny atao hoe olombelona ny atao hoe olombelona raha mitenitsika hoe ny fanay no mahaolona dia inona zany lay fanay resantsika misy fanay maro dia maro eny any miabakabaka eny misy fanay ratsy misy mifanay tsara dia izany lay ataontsika hoe devoly na anjely zavatra roa izy io zay moa efa azavaiko foana ny eto ambony tany tsy maintsy mandeha anankiroa daholo izy ireo satria tsy nandehandeha foana ny masontsika anankiroa na ny tanantsika roa na ny tongontsika roa na ny lahy sy ny vavy na ny azahoana ny herinaratra dia mbola resaka miiba sy miavo sy ny négative sy ny positive dia tsapatsika amin'izay tokony fantatsika amin'izay satria izay ihany koa le hoe fanay ratsy fanay tsara ny fanay no mahaolona dikan'izay zany no mahatonga amin'ny teny foana isika no Andriamanitra satria raha fanay no mahaolona inona zany no mahaolona atsika iny fanay ao anatsika iny satria ny fanay iny rehefa miala dia matysika ary afaka miova olotra na miova hovovoka fa rehefa ao iny fanay iny dia mafana ny hoditra mafana ny tena afaka mihetsika ny tanana sy ny vava ary zany no mahatonga ny izay vava zavatra mivoaka ny vavantsika dia manandanja satria rehefa manosina ny olona dia ny vava no tenenina rehefa manome tsodrano dia ny vava ihany koa no misokatra ary tamin'ny taolo taloha dia nisy lanjany indrindra ny zavatra mivoaka ny vava zany mahatonga ny tolo miteny hoe vadi-padio impito ny vava vao miteny na mieritreritra zay vao mamoaka ny tena voaka ny vava satria misy lanjany be ny mpamosavy rehefa misavy dia ny vavany ihany ny azo no avoakany dia le teny mivoaka ny vavantsika misy lanjany be zany ihany koa rehefa mivavaka na mangataka zavatra ilaitsika dia miteny mivoaka ny vavantsika dia misy lanjany be ary zany no mahatonga atsika miteny hoe ny rindrina manana sofina ny teny zay mivoaka dia hoentin'ny rivotra na hoentin'ny vorona ozy izy tsika ireo dia misy mahatonga atsika hoe rehefa mahazo valiny ohatrany hoe mahazo valim-bavaka dia mienina i Andriamanitra ozy izy tsika dia rehefa tsy mahazo valim-bavaka dia miteny sika hoe nangalary ny fanay ratsy le vavaka ataotsika satria ny fanay izay eny amin'ny abakabaka eny rehefa mizavatra mivoaka amin'ny vavanao dia miverina aminao ihany le izy ka rehefa sendra n'ilay fanay tsara le zavatra tsara mivoaka vavanao dia miverina aminao sendra ny fanay ratsy le zavatra atao ratsy mivoaka ny vavanao dia miverina aminao ary zany no mahatonga ny zay tsika miteny hoe karma izany karma zany le ataontsika hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina zany hoe le zavatra ataonao ihany no miverina aminao satria le fanay io iny ihany no manodidina anao eo zany le hoe fanay no mahaolona no mahatonga ay miteny hoe isika ihany dia Andriamanitra ny fanay ao anatintsika zay mahatonga atsika miaina dia izany fanay izany no maha-Andriamanitra atsika fa rehefa navadika ireto européenne zay naka ny toerana naka ny tanàna ireo afrikanina sy ireo rehetrarehetra efa fantatsika izany rehetrarehetra zany dia navadika ilay tantara dia natao hoe miandry rehefa mivavaka na miondrika rehefa mivavaka satria mba tsy hisian'izay zavatra zay hoe mivavaka na mangataka na mandinika ao amin'le fanay ao anatintsika dia asaina miandry any ambonitsika na asaina miondroka ambany ny ao anatinao ihany lay maha-olombelona anao le fanadinentsika zay no maha-Andriamanitra anao satria tsy azo tsapahitanana tsy azo atao ina le izy hotoisantsika le resaka biby tsy fihinana izy reto aloha dia tsy mihinana henan-kisoa izy reto dia tsy mihinana ondry tsy mihinana bengy dia misy karazana trondro tsy hohanin'izy reto ny tsika any Madagasikara dia misy karazana firenena tsy mihinana bengy tsy mihinana ondry ary tsy mihinana amalona dia izany zavatra izany ihany koa no misy ao tao Egypta tsy hohanin'izy ireo zany trondro amalona bengy sy osy zany fa ny zavatra fihinan'izy reto kosa indray dia zava-maniry na anana
fiatsotsika azy fa rehefa ny atsika mantsy a rehefa maitso ilay zavatra rehefa legioma dia anana matetika fiatsotsika gasy azy zany hoe zava-maitso ny tena fihinan'izy reto ary mihinana hena indray isam-bolana na trondro indray isam-bolana raha tsy hoe rehefa misy fety zay izy ireo no mihinana kisoa na mihinana lambo rehefa misy fety be atao zany hoe tsy resaka fivavahana ihany koa no tsy hinanana an'izany lambo zany a satria avadikin'izy reto fivavahana daholo mantsiny izy taty aoriana hoe nidira mifanay ratsy dia biby maloto tsy de izay fa ny an'izy ireo zany rehefa fihinanana lambo na kisoa hena kisoa dia rehefa misy fety toy ny ataontsika ny Madagasikara ihany a rehefa misy fety na fety fahaleovantena na fety ny farantaona na fety ohatr'izany a dia mamono kisoa tsika de amidy le kisoa na finoana le kisoa ho an'ny mpianakafy na ho an'olona maromaro de toy izany ihany koa misy tany any Egypta tany amin'ny Egypta sy Madagasikara sy ny Afrika dia tranobe izay misy olon-dehibe zany hoe lohan-dohany izay mibaikibaiko na olon-dehibe fiantson'izy ireo de fa taty aoriana izy a navadika zany hoe le zavatra reny ihany zany no nampiasain'izy reto navadika natao hoe palais na reine na roi zany hoe natao hoe mpanjaka mikasika izany ihany koa ny nahatonga ny désert zany hoe nahatonga an'izany désert ao Egypte zany a mila fantarina ho antsika zay manaraky ty vidéo ty fa dia misy rano fatatsika izany rano ny Nil zany na ny Nil haute na ny amba ny Egypte haute na ny Egypte na basse Egypte tokony fatatsika zany resaka Nil rano ny Nil zany ny renirano Nil satria io renirano io nisy ala fatatsika fa raha misy rano dikan'izay tsy maintsy misy ala misy hazo mitsiro azy misy ala ary matoa ny hinana resaka legume didika zany misy rano nanana rano izy reto na voankazo nanana rano izy reto zany hoe maitso izany tanànan'ny Egypte zany taloha na ny tanànan'ny Afrika taloha zavatra maitso fa nanomboka ny idiran'ireo romana nanomboka ny idiran'ny grika na ny idiran'ireo romana dia nanao fitrandrahana renakibon'ny tany satria nisy maro tao fatatsika tsara zany raha resaka Egypte dia fanany manana arena amin'ny resaka vatosoa resaka volamena resaka ohatrohatr'izany ary na ny pétrole efa nisy tamin'izany fotoana zany fa saingy bararata no fitrandrahan'izy reto zany tamin'izany fotoana zany ary efa nampiasa famanana trano izy ireo nampiasana izany pétrole izany fa ny Amerikanina zay niditra tany ny Anglisy zany satria ny Amerikanina moa zavatra ny foronina taty aoriana ny Anglisy niditra nahita izany resaka pétrole izany no namorona azo atao hoe no ataon'izy ireo resaka varotra fa taloha efa nampiasaina zany ary namanana izy ireo trano nampiasaina zany pétrole zany hoe nozaraina le izy fa tsy namidy dia taloha nisy ala tany amin'izany Egypte zany ary maitso fa tsy io tonga de désert io fa raha hitanareo moa ny amin'izao fotoana zao may ny Amazonie may Congo may Bolivie may ihany koa ny alan'ny Madagasikara ireo toeranareo de samy forêt vierge iray feno hazo ilay itsaboan'ny retolona reto satria ny olona petraka ao anala ao toy ny Mikea dia olona le nomade le mpifindrafindra ireny dia tsy mampiasa fanafody fa hazo na rafina nampiasain'izy ireo ka mba hanimbanana izay zavatra zay ampidirana ny fanafody chimique ao anatin'ireo olona reo ary eo ihany koa ny fitrandrahana arenakibon'ny tany toy ny fasimainty izy any Madagasikara ny aty indray resaka volamena sy vatosoa sy zavatra mitovy amin'izay ny any Amazonie sy ny any Bolivie sy ny any Afrika dia tahaka izany no nisy tany Egypte fitrandrahana arena kibon'ny tany toy izany no nandoran'izy ireo ny ala ka na lasa désert azy ary toy izany ihany koa no nahazo ireo
amazoniana sy ny madagasikara am'izao fotoana zao ary fantaro tsara fa mbola mitoy ny tantara zay nisy tany aloha tany izay tantara mbola misy ireo foko banto miteny banto ireo iandy no ataon'izy reto simbaina zany hoe roahana mba ho simbana ny any a madagasikara amin'ny tany misy any mikea iny a voaingana natao ny fitrandrahana fasimainty ary zay ny olona mba manao zay rehetrarehetra iarovana n'izany mikea zany a de nosamborona ny gadraina satria mitovy a tsisy tian'izy ireo mihitsiny a nisian'zany ireo foko vitsivitsy ireo satria mbola ireo no razana zay nipoirana izao tontolo izao taloha ka tian'izy ireo sombana ho fongorana izany mbola hotoizako indray manaraka fa zay indray aloha sao de manjary sorenana lava loatra dia manaraka toizako indray satria mbola aleo ampianarana sy aleo ianarana satria ilay tantara iainantsika variana loatra atsika variana am'le fiainana sy le évolution technologie ataon'izy ireo mba tsy hitatra ny saina mba mora ho azy ny animbana ny zay rehetrarehetra eto ambony tany sy ny tsy irévoltevantsika na tsy ampiasantsika ny saina izay ary aloha fa isaorana besaka de veloma mandram-piona de manaraka indray